L'actu du jour. Tompolasy sy tongovavy indrezany akanton'ny toerana anjakany ny asaramanitra ny lalovany azamanitra ny tserany manetoeto ho maiky ava isika toeran'iray no tsy averivero. Tompolasy sy tongovavy araka ny teny fampahafantarana nataon'ny tompon'andraikitra teo dia mijoro etona izay telo mianada sanatria akory mijoro tsy ampitsoronina sala mifanoto na mitsangana tsy ampitsanganana sala amin'ny oronoatsy fa tompon'andraikitra mifandrindrana sy ny fanetanana eo anivony CTNO ka ny voalohany amin'izany dia ny kapiteny felana avy ao ministera ny foloalinda itina avy ao amin'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo ary ny tenako Dr Sulemanina avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa. Manao azafady amintsika mianakavy raha hitondra ny fitenenana tompoko. Manonona ny azatsiny ihany koa satria mety isy ny tsy fahalavorariana ao anatin'ny fandaminana kanefa araka ny teny izay fanatao dia ny hoe fahaiza mandamo manoentina miady fa tsy ny fahaizana miady no ento mandamo. Tompolasy sy tongovavy izany rehetra zany no ataontsika hoe terikion'le miaka-piakarina tsy haitraitra fa toanaina ary tsy haingo fa toanteny atongava antsika ao anatin'izao fankalazana ny faha-enina-mbepolo taona na verenany fahaleovantena izao sady ny tsorono ny foloalinda. Tsy hay ny tondra ny teny fiarabana ao antsika mianakavy araba mipefaka teo ny toloko manampipiana to tsy saraka ampitsika fity fa raha pitsy mbola hiara. Ny arahaba ao antsika malagasy dia tsy maintsy mba ampirarinso ka arabarabao ambomanga fa nitoerany mba labe maso arabarabao Antananarivo fa nitoerany arivo latso matina iandro ary arabarabao Madagasikara satria itoeran'ilay fandrosoana ao anatin'ny fanavaozana ny repoblika iara iteka mirefitrefitra isika toetra tompolasy tongovavy. Tompolasy sy tongovavy fa nitongotra mamindra sy ny tanàna mandray rehefa tonga ny andro ray dia tsy maintsy ho any am-pasana manginina tsy azon'olona vangina lamba menina ny tafiny fa ny tsara vitatsika androany dia toizo hatrany hatrany fa raha izany no totosa dia isika endro ny miavosa fa ampandroso ny titany. Voalaza tokoa fa ny mahafirenena ny firenena dia ny tany, ny teny, ny tantara, ny fomba. Araka ny tantara izay efa niventim-petesina embempolo taona lasa izay dia nisy fivoarana ny tantara-pirenena, nisy fivoarana ny saina-pirenena ary nisy ihany koa ny fivoarana eo anatrihan'ny mahaolona isan-tokony. Ankehitriny ary dia tonga amin'ilay fitenenana manao hoe ahitany tsy fahita salamfinany mongona andrahoan-kena isika mianakavy ao anatin' izany ataontsika hoe fivoarana ao anatin'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara. Ankehitriny dia ho raisitsika ampitiavana ny saina-pirenena malagasy, ho raisitsika ampitiavana ihany koa ireo saina na ny fanevan'ireo faritra 420 manerana ny nosy ao anatin'ny seho ara-tsy-ava-kanto ko manasa ampitiavana tompolasy tongovavy ianoka ao anatin'izany rehetra izany ary ao anatin'izany ihany koa no iantsana ny hira faneva ny fankalazana ny faha-enina-mbepolo taona ny verenana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Ndao ary tompoko. Manao azafady ray amandreny tandrivo sy tompony teny nareo zoko sy andray mahavilanitra taniketsany ty firenena sitraka ento matory telona ento mifo ny fitiavana setrinareo aminay loloavina tapony lo taona maromaro izao no iverenany fahafana mila vonona mitsangana asandrato ny faneva fanavaozana firaisakina sy fity kolotsaina meva andao iavana ifampitantana malagasy raira andao itsangana andao iavana ifampitantana malagasy raira zanahary fitiavana mpanao lanitra sy ny tany efa ny teny tamitsika izy anjakao ny zavaboary tomboko amiko ny fiovany olombaovao tsy vitako samirena fa vitako zosianao velom-pisaorana nareo zahay ankehitriny
fanirina nareo zanozanaka skofo sy divoniana tsaratsodrano andimby sy anao saly andao itsangana andao iavana ifampitantana fasamitanana andao itsangana andao iavana ifampitantana malagasy raira fotsy mena maitso io ny lokony saina pirenena malagasy tamin'ny taona 1970 no namoronana Andriamatoa Ranaivosoa Andrianome ny saina pirenena malagasy ny fotsy mariky ny fahadiovana ny mena fiandriana pirenena ary ny maitso fanantenana izany saina izany dia hitantsika miatrana etona hoentindreo taranaka izany namorona ny saina izany tazantsika etona ihany koa ny sary famantarana izao ivon'ny fankalazana izao ny sary famantarana moa dia midika ny tarakevitra ao anatiny izay milaza toy izao dia ny hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoany Madagasikara zany hoe fanantenana no amin'ny Madagasikara manontolo koa manasatsika ary ny amin'ny toyany lanonana ianyary tompoko lasy tompoko vavy araka ny natsidika teny ampiandohana moa dia isy ny fandraisam-pitenenana no ataon'ireo manam-pahefana koa tonga amin'izany fotoana izany isika ankehitriny dia manasa-panajana an'Andriamatoa Général filohan'ny comité technique national mpanomana ny 20 jona mba handray ny fitenenana. Misaotra nanome ny fitenenana Andriamatoa isan'ny mpanolontsaina avy fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Andriamatoa filoha lefitra misolo-tenan'Andriamatoa filohan'ny antenimera-pirenena ianareo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernement ianareo solombava-mahoaka manatrika etona Andriamatoa filohan'ny délégation manokany tanànan'ny Antananarivo Andriamatoa généraly lehiben'ny état-major-n'ireo tafika Andriamatoa généraly commande-ny gendarmerie pirenena Andriamatoa inspecteur général de police tale général ny police pirenena ianareo manam-pahefana civil sy miaramila araka ny toerana sy ny laram-boninahitra misy anareo tsirairay avy izay manaraka tanteraka ny arifenitra isika rehetra tsakanavaka tonga manotrona izao vanim-potoana izao
tompoko lahy sy tompoko vavy. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra no tahinjanahary tonga soa eto amin'ity toerana ity. Mijoro eto aho tsy iza fa ny jeneraly Dodo Andrianolainatiana, filohan'ny komite teknika nasionaly ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara sy ny faha-80 taona ny folo alinday nijoroan'ny folo alinday malagasy. Tsy sanatria anao bingo manao matso na mandeha tsoizina to lakanjejo fa tojo ny adidy manandrify ka mandray fitenenana. Na manao ahoana aza nefa ny fitiava-kiasa ny vatolampy tsy fanatsatoka angady, ary na manao ahoana ny fitiava-kiteny tsy fanadino ny manao azafady. Koa manao azafady aho fa izany ny savahandro hanajary ny dia. Tompoko lahy sy tompoko vavy, zava-dehibe tokoa eo amin'ny firenena ity hatrentsika androany ity satria efa misimisy ihany zany 80 taona izany. Fotoana andiniantsika ny lasa, ijerentsika ny ankehitriny ary banjinina ny ho avy. Fotoana ny firaisankina ihany koa. Amin'ny mampitarika ny komity mpanomana ny fankalazana ny 29 Jona 2024 dia mamela ianareo izara fohifohy ny momba ny hetsika rehetra anamarika izany fankalazana izany. Ny fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara no tarakevitra no safidin'ny mpikambana satria dia resy lahatra izy ireo fa raha te handroso isika dia mila miditra amin'izany fanavaozana izany. Ny lalatsaina nentina dia ny fitiava-tanindrazana, ny firaisankina ary ny fanehoana ny maha-malagasy. Arak'izany ary dia isy ny hetsika maro entina ankalazana ity fetim-pirenena ity. Ao ny ara-kolotsaina, isy ny ara-tsosialy, tsy ho adino ny fanatanjahantena, ny tanterahana ny ara-pinoana ho fangatapitahina ho an'ny tanindrazana, ampiseho ny fahaiza-manao ny hery fiarovana sy filaminana malagasy, ary isy ihany koa ireo fanentanana sy fanabeazana ho an'ny olom-pirenena. Tsy mora ny manao zavatra, kanefa tsy zavatra ihany koa raha mora. No izahan'ny komity tanteraka arak'izany ny hanolotra fotoana ampietsika indray ny fitiava-tanindrazana mifanaraka amin'izao vanim-potoana fanavaozana izao, ary izany dia atao anatin'ny filaminana tanteraka. Isaorany era-poeran-tsaina ireo mpikambana ao anatin'ny komity mpanomana fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo, tena fitiava-tanindrazana no nanosika azy ireo hiasa amin'ny fo sy fitiavana. Saotra betsaka sy mankasitraka ihany koa anareo manam-pahefana sy lehibe ny androm-panjakana satria dia manohana sy mijery ary tsy misalasala amin'ny fanakalo hevitra anareo raha toa ka misy madilana ho tetenina. Tsinganina monokana amin'izany ianao Andriamatoa Minisitry ny Folo Alinda, filoam-boninahitry ny komity mpanomana. Eo ihany koa ianareo mpanolotsaina avy amin'ny fanavaozana ary indrindra Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Sitraka eto matory tompoko ka ho valiana Ramatsiaro. Ankehitriny ary dia miantso ny mpiray-tanindrazana ny tenako ankalaza ny fetim-pirenena ao anatin'ny fahamendrehana, fitiava-tanindrazana sy filaminana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny mihoatra ny feno ny raraka ary ny mihoatra ny voky manevoka koa aleo hitsahatra amin'ny antoniny aho. Eto am-pamaranana ary dia tsy atao ambany maso tsy hita toy ny tetezan'orona ianareo rehetra ny totona fotsy n'androna masaka izao fotoana androany izao. Fisaorana sy fakatelemana no atolotra anareo tamin'ny asa izay natao rehetra. Makasitraka tompoko. Akasitrahako ianareo naharitra ny aino ahy. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana. Isaorana Andriamatoa Jeneraly, filohan'ny komity teknika nasionala, mpanomana ny fankalazana ny 20 Jona tamin'izay lahatenin'izay. Ankehitriny kosa dia manasa-panajanana n'Andriamatoa Jeneraly Minisitry ny Folo Alinda mba hanao ny lahateniny.
Andriamatoa isan'ny mpanolo-tsaina avy ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara momba ambady avy. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo ny lalam-panorenana. Andriamatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena izay misolo tena ny Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo solombavam-bahoaka rehetra miaraka aminy. Ianareo namana ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Andriamatoa filohan'ny délégation manokana ny tanàna n'Antananarivo. Andriamatoa général lehibe ny état-major-n'ireo tafiky. Andriamatoa général commande ny gendarmerie-pirenena. Andriamatoa contrôleur général de police tale général ny police pirenena. Andriamatoa général filohan'ny comité technique mpikarakara sy mpanomana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ianareo olom-boafity, olom-boatendry zay tonga manatrika izao lanonana izao. Ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila araky ny laram-boninahitra misy anareo tsirairay avy sy ny andraikitra sahaninareo tsirairay avy manaja tanteraka ny arifenitra eto amin'ny Repoblika ny fanavaozana ny Madagasikara. Ianareo olo manakaja, olobe rehetra zay tonga manatrika izao lanonana izao. Ianareo mpikarakara rehetra, ianareo mpandray anjara rehetra, ianareo mpanao gazety namana, tompoky lahy sy tompoky vavy ajaina isany. Tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra hatrany isika no nanomezany atsika ny tombonandro anio ka ahafahantsika mifanatry tava sy mifanotrona amin'izao lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy fankalazana ny fahaenina amby 80 taona niverenany fahaleovantena ny Madagasikara sy nitsanganany folo alin-dahy izao. Azy rery any ane ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ho atsika ety an-tany kosa ny fiadanana. Mombako manana ny fiarabana izay natao ny Andriamatoa généraly lehibe ny komity mpikarakara sy mpanatanteraka ny fetim-pirenena izao. Misaotra ihany koa ny tenanay amin'ny anaran'ny folo alin-dahy malagasy manontolo amin'izao fanotronanareo anay amin'ny fanatotosana izao lanonana fanombohana ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Andro lehibe sy manatantara ho an'ny firenena malagasy ny 20 Jona. Andro manamarika ny fahafahana sy ny fiverenany ny asin'ny firenena izany daty izany. Ankalaza ny fahaenina amby 80 taona niverenany izany fahaleovantenantsika izany isika afaka andro vitsivitsy. Ary araka ny fandaminana dia nio no anokafantsika amin'ny fomba ofisialy ny hetsika rehetra ho fankalazana izany fahaleovantenantsika izany. Tsika sendrasendra no nazahoantsika n'izao fahaleovantena izany fa nisy ny fahafoizantena sy ny ady mafy natrehan'ireo razambentsika sy ny mahery fo ny firenena. Ny ady ary nanolotra ny aina izy ireo mba nahafahantsika misitraka ny fahalalana sy ny fahaleovantena izay iainantsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Niredareda tao am-pon'izy ireo ny fitiavan-tanindrazana ary tsy ny salasala nanao sorona ny aina izy ireo ny ady ho an'ny fahafahana sy ho an'ny fiandrianam-pirenena mba hahafahany taranaka faramandimby ho anana avo mamiratra lavitry ny geja sy ny jioga. Koa amin'izao nomboana ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia te-hanitona ny sainy tsirairay ny tenako aoka ho fitaratra sy ho modely ho raisy ny tsirairay ny fahaleovantena nasehon'ireo mahery fo ny firenena. Aoka iredareda ao am-pontsika hatrany izany fitiavan-tanindrazana nasehon'ireo razambentsika izany mba ho solika mandrehitra ny fanahy ny herim-po hiady sy hifofotra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara.
ny tarakevitra nondraisina tamin'ity taona ity dia ny hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoana any Madagasikara izay mifanindran-dalana tanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny vanim-potoana ny fanavaozana. Tsy fehezan-teny fotsiny izany fa antso sy haingy ho an'ny rehetra hanavao sy hanamafy ny fitiavan-tanindrazana. Manentana ny rehetra mba hanavao ny toe-tsaina, hanavao ny fomba fijery, hanavao ny fomba fiasa ho an'ny fambatrosoana maharitra ny tarakevitra rahalaniny. Koa amin'izao fotoana izao anehoantsika tsirairay ny tsara avy aminy ho an'ny firenena dia tsy mionona milasa isika fa mijery ny ho avy. Izany no antony ametrahantsika ny fanavaozana ho rantsana lehibe amin'izao tsingerin-taona fa 19 taona izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mankalaza ny fa 19 taona ny joroan'ny folo alin-dahy ihany koa isika amin'ity taona ity. Tsy kisendrasendra ny fitovian'izany tsingerin-taona izany fa marika ny hoe folo alin-dahy no apinga sy hery ny firenena mahaleo teny. Nandritra izay 19 taona izay nisiany folo alin-dahy dia naneho hatrany ny fahavononany hiaro ny tanindrazany ny folo alin-dahy malagasy, hitandro ny filaminana ary hijoro ho andro ny firenena. Tsy mitsahatra ny manatanteraka amin'ny pahendrena sy amin'ny kitsipo ny adidiny izy ireo, na amin'ny fiarovana ny vahoakany sy ny fananany izany, na amin'ny fiatrehana ireo loza rehetra samihafa atrehin'ny firenena. Koa amin'izao fankalazana izao dia ho asongaditsika amin'ny fomba maro ny zavabita sy mampiavaka an'izany folo alin-dahy malagasy izany. Ankehitriny miatrika fanamby maro i Madagasikara, ara-toe-karena, ara-tontolo iainana, ara-tsosialy, izay mitaky ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tanana ary ny fiombona-kery rehetra. Ny firenena iray mandroso dia firenena iray miara-misalahy, miara-mijoro ao anatin'ny fifanajana tanteraka. Hiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity ary maro ireo hetsika noman'ny komite teknika nasionaly mpikarakara ny fankalazana hoentina hamariana izany fankalazana izany. Koa eto am-pamaranana dia manentana ny rehetra hanavao ny fitiavan-tanindrazana ny tenako, manentana ny rehetra ihany koa mba hanamafy ny sotoavina malagasy, ampisongadina ny kolotsaina malagasy araka ny toromarika izay nataony Andriamatoa Jeneraly filohan'ny komity teo. No marintsika tamin'ny fananganana ny sainam-pirenena moa ity lanonana fanokafana ity, marika lehibe maneho ny fiandrianam-pirenena izany, sainam-pirenena izany. Rehefa tsangana amboninahitra ny sainam-pirenena mandritra izao fankalazana izao dia tsy lamba fotsy no asandratsika fa mariky ny firaisan-kina, ny fahaleovantena ary ny fanantenany vahoaka malagasy iray manontolo. Mankasitraka atsika rehetra arak'izany nanome voninahitra n'izao lanonana izao, samy manana didy amanandraikitra avy isika rehetra, kanefa nataonareo lalam-pahamanena izao lanonana izao ary maneho tokoa fa misy izany fitiavan-tanindrazana izany. Firaisan-kina, fitiavan-tanindrazana ary fanavaozana no iredareda ao amintsika amin'izao fankalazana izao ho isiany ho avy mamiratra ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana. Isaorana Andriamatoa Jeneraly minisitry ny folo alin-dahy tamin'izay lahatenin'izay amaranana ny fandraisam-pitenena nanao tompoko lahy sy tompoko vavy dia ampanajana tanteraka no anasana an'Andriamatoa mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara anao ny lahateniny.
ry tanindrazana malala isika malagasy tsy vaky volo Andriamato mpanolo-tsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy Ramatoa vadiny. Andriamato Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Andriamato filohan'ny fitsarana avo ny lalam-panorenana sy anareo mpikambana. Ny fankalazana ny fahaenina ambinipolo taona nahazoana ny fahaleovan-tena sy nijoroan'ny foloalindahy malagasy ary akalazana ny ray volany teny malagasy. Ny andro ray ihany moa dia izarana valiana ka votra etona ny fiarabana faneo faliana tovanana firaritsoa ho anareo manatrika sy ho antsika rehetra malagasy tsy vaky volo. Ao anatin'ny fon'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny Colonel Randrianirina Mikael izay filoha faritampony foloalindahy niaraka amintsika eto anio. Naniry iaraka amintsika tokoa izy nefa noho ny fandaminana amin'andraikitra izay samy manandanja avokoa dia mampitondra ny teny firaritso sy fiarabana ho antsika malagasy manerana ny nosy ny tenany. Milaza miara-mahita raha milaza fa efa enina ambinipolo taona sahady izao nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny joroany foloalindahy malagasy. Tao amin'ny sarotra no nahazoan'ireo razambentsika izany fandreseny izany ka mahatoka antsika hiravo ankehitriny tafahaona ifanafy haja ifanemitra voninahitra hanandratra avo ny hasy sy ny soatoavina malagasy anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Fotoana manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-pirenena ny fankalazana ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ny foloalindahy. Ny fanana ny firenena iray ny foloalindahy dia manamarika ny fiandrianana. Foloalindahy raha atao kajy dia iray hetsy izany. Isa maro tokoa kanefa tsy vaky volo. Mavitrika ary maneho ny hery sy mahizy azy ny firenena iray. Tamin'ny fahaleovan-tena malagasy nametrahana azy satria fanamarinana ny fahaleovan-tena fiverenana amin'ny fiandrianam-pirenena izany. Tsy vitsy ny olomanga navoaka foloalindahy malagasy. Tsongaina amin'izany ny filohan'ny fanavaozana sy ny mpanolo-tsaina avony fanavaozana ankehitriny ary ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta koa azy. Anio ihany koa no fotoana nomboantsika amin'ny fankalazana ny ray volany teny malagasy. Harena mampiavaka ny Madagasikara amin'ny fananany teny tokana ahafahana mifandray amin'ny samy malagasy. Anisan'ireo firenena vitsivitsy manerana izao tontolo izao mampiasa fiteny iray iraisana isika. Zava-dehibe tokoa izany satria dia tsy manahirana ny malagasy avy amin'ny lafy valon'ny nosy ny mifankahazo sy mifanerasera handalana ny fihavanana. Tsy fidy ho an'ny firenena sasany ny mendrana ny fiteny vahiny mba hifandraisana. Raha manao jeritodika isika dia maro ny asa efa vita tao anatiny ambinipolo taona taoriana nahazoana amin'ny fahaleovan-tena. Tsy vitsy ihany koa nefa ny asa mbola miandry. Mifanandrify amin'izany indrindra ny tarikevitra no fidin'ny Komite Teknika Nasionaly mpanomana ny fankalazana izay manao hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoa ny Madagasikara. Ny fitondrana fanavaozana tokoa dia manana ny paikady sy ny vina entina hampandroso ny firenena mba hampiadana sy hampilamina ny vahoaka malagasy. Manomboka amin'ny fanatsarana amin'ny fari-piainana malagasy amin'ny ankapobeny izany ary tsy mitsahatra feno amin'ny fikarakarana rehetra araka ny rindran-damina mandra-pahatonga ny ivon'ny fankalazana izao ataontsika ny 9 Jona. Koa satria fankalazana ny ray volany teny malagasy ihany koa ity volana ity dia
manentana antsika malagasy tsy akanavaka izahay hajao sy ankamamio ny tenitsika de samy manao ezaka mba hanaja ny teny malagasy na ambava na antsoratra andriano ny teny malagasy fa ino atsika havatra ry malagasy malala aza mety voarebirebi ka voatarika amin'ny lalandiso henoy sy arao ny taridalana anoizatsika ny ezaka hanatsara sy hampandroso etenosy malalatsika ity ry foloalindany namana toy izy mifaindrena zay efa ao amintsika areno tsy mety rehetra raha mbola misy matoky atsika amin'ny piraitanindrazana isika zao no antoko mifandriam-pahalemana amin'ny maha tandroka ary ny vozona atsika aza mandraraka ilombeandoha zay hoe ny filohatsika ho famaranana dia mirary soa sy ny tsara ho atsika malagasy tsy vaky volo na ny mpanomana na ny mpandray anjara na ny mpanaraka fotoana saramanitra feti-pirenena toy izao ka mirary sy ny soa ho any rehetra ho faly sy ho ravo ambara ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahenina ambinipolo taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny nijoroany foloalindahy malagasy ho lavavelona ny foloalindahy malagasy ho tafitany Madagasikara hitomboasina ny teny malagasy hirahina sy ara-mietana hatrany ny malagasy ho any tanindrazana misaotra tompoko lahy magasitraka tompoko vavy fisaorana sy fankasitrahana lehibe no atolotra n'Andriamatoa mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izay lahateny ny feno hafatra mafonja dia mafonja ho atsika rehetra manatrika taona sy ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo araka izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahenina ambinipolo taona ny verenany ny fahaleovan-tenany ny Madagasikara ary ihany koa ny joroan'ny foloalindahy malagasy araka nanatsidika teny amin'ny fandaram-potoana moa dia iroso amin'ireo fampisehoana sy seho ara-koltoraly maro isan-karazany isika anamariana n'izany fanomboana ny lanonana izany eny ry tompoko lahy sy tompoko vavy misy endrika hita maso anehoantsika n'izay fiverenan'ny fahaleovan-tena izay misitona ny masontsika mianakavy mba hitodika makato amin'reto tanora izay manao akanjo ambony mena ireto fa dia misy ny fampanidinana ho mariky n'izay ataontsika hoe fahaleovan-tena izay dia tsy ho tataraiko le izy fa avy hatrany dia ireo tompona andraikitra tazatsika eny amin'irao alanitseny ny voromailala mariky ny fandriam-pahalemana koa mangataka teka amin'ny refitrefitra avy amintsika tsirairay avy voromailala 6 isa no manidina eto amin'ny renivohitra Madagasikara amin'izao fotoana izao fa maninona ny voromailala ny voromailala dia midika ho fanomezan-kasina n'ireo ray aman-dreny na ny manatrika na ny tsy manatrika ny voromailala dia midika ho fahaleovan-tena izany no mahatonga atsika rehefa misy lanonam-panambadiana eny anivon'ny fiarahamonina malagasy eny aorian'ny tsodrano dia misy ny fandefasana n'izay voromailala izay mba haleo tena amin'ny tokantrano dia sahala amin'izay ihany koa ny foto-kevitra lafiany fa ny tena zava-dehibe ny voromailala dia midika ho fitoniana ny voromailala dia midika ho fandriam-pahalemana ny voka-pikaroam-pirenena sitraka ento matory telona ento mifo ny fitiavana setrinareo aminay loloavina tampony lo taona maromaro izao no iverenan'ny fahafana mila vonona mitsangana ansanjato ny faneva fanavaozana firaisakina sy fity kolotsaina meva andao itsangana andao
tanjaka ao amin'ny zava Nandry fahalemana i Madagasikara tany ampiandohana tany. Nisy ireo tanora mena lamba nijoro iady ho an'ny tanindrazana rehefa tonga teto ny mpanjanaka. Ranavalona fahatelo no mpanjaka nanjaka tamin'izany andro izany. Nijoro hatrany ireo mena lamba nanohitra ny fanjanahana ny tany. Nahery fon'ny firenena izy ireo, fony mbola nosy i Madagasikara. Tonga ny hery famoretana isan-karazany. Nisy ny babo tamin'izany amin'izany. Babo noho ny fitiavan-tanindrazana. Be namony noho ny fitiavan-tanindrazana rano kiararano. Ontsany fonondreo malagasy raha mikorinina no nanjaka tamin'izany andro izany. Tanindrazana aza vela ho raraka tany ny rana lahtsaka ireo razam-be atsika. Noho ny zava-nisy dia lavolefona ary nanangana ny saina fotsy ny mpanjaka tamin'izany andro izany. Nanaiky andray ny fahaleovantena isika malagasy. Nanomboka teo dia niditra tsikelikely ny republika ary afaka niaina ankalalahana ny malagasy. Eo ny rotorotom-piainana andavanandro. Taona 1920 tonga ny fitondrana fanavaozana. Lazana ny fahenina ambin'ny folo taona nanira faneva
ikenina moa ny mpanakanto nanoratra izany ira fanevany faenina bepepolo taona izany ankehitriny dia roso amin'ny tapany faharoa makasika ny fifaninanana momba ny literatura ao anatin'ny fankalazana ny teny malagasy ankehitriny dia miantso an'ireo mpitsara tao anatin'ny fifaninanana momba ny literatura hiakatra ety amin'ny dongona ety misy anay ety mandra-pahatonga anareo dia ianiko ao anatin'ny amboara-tononkalo na antsan-tononkalo iray isika manasa mpitiavana tompoko misy andriambavilanitra iray ao anatiny ao anao an'izay antsan-tononkalo izay manasa anao izay androso amin'ny antsan-tononkalo manasa anareo mpitsara tompoko hiakatra no fioto miarina fanahy metezenao sa iatsy tolona fa mitaraina mafy ny teny malagasy amin'izao fotoana izao azana mihoatra izay fa lasa tiakoatra hoe mozatra ny teny malagasy mbola mitoetra ao gasikara ao ny teny-drado sy ny etsetra efa tsy olazaiko intsony toverivery foana ireo hoe zakay tomatimaty foana efa tonga saina ndeha isika mindra ay ry poetina mano ianareo mikirakira teny ampiasao ny talenta amindrana ery fa hitako irery ny ady fa mila aisy anao ndeha isika metraka paikady silamina vaovao atombotsika anatiny ankohonana ny fanomezam-panonana sy ireo karaza-teny ataotsika eny ampiaramonina eny ny drafitry ny tsy be teny indrindra isika rehefa anaty fandaharana dia ny nofy hoto ny iraka ary isika koa tena mirapiratra feto tsisy aizina andresy ny azavana miampity izany tsy maitresitsika ny hery fifiretana anaty sy fanjanahantany malagasy izay nokarakarain'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina teo amin'ny tantara foronina nahazo ny loka fahatelo Randriamanalina Rova Mamtina Hubertin ny lohatenin'ny asa soratra dia fanaim-biby avy any amin'ny faritra Ambatsoa moa izy io ohatran'ny efa nandefa solitenana izy ka dia manasa ny solitenana androso ery anoloan'ny lampiazo misy ny manam-pahefana loka fahatelo amboara-tononkalo Randriamarso aingo lalao tiavina Mikael avy any amin'ny faritry Bongolava lohatenin'ny asa soratra dia hoe tendakanina amboara-tononkalo izy io dia iangaviana ihany koa ny solitenany anantona ery amin'ny toerana anolorana ny loka eo amin'ny tantara anaonja-peo Randriamanavitra Randrina Iona avy eto amin'ny faritra Analamanga ny lohatenin'ny asa soratra dia tsangan'olona vanona ireo ny nahazo ny loka fahatelo ny loka faharoa kosa
teo amin'ny tantara foronina dia Rajonarson sitraky ny avo Njaratina Herzo fantatra aminy hoe zo sitraky ny avo avy amin'ny faritra Analamanga. Ny lohatenin'ilay tantara foronina dia Valy Mona. Ny ambaratonkaly kosa dia Andria Tsara Miafara Nirina Nionya avy amin'ny faritra Analamanga ihany koa. Lohateny dia Ampy Isainana. Ny teo amin'ny tantara Anonjapeo kosa dia Rahery Manantsoa Patricia Maefa faritra Analamanga. Ny lohateny dia hoe tovavy modely. Ity le tena andrasantsika dia ny nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninana pirenena literatiora malagasy. Eo amin'ny tantara foronina dia loka voalohany Rija Mamy Rakotondrasoa Josefa na Rija Aljona. Avy amin'ny faritra Alotra Mangoro izy. Ny lohatenin'ilay tantara dia Mena Mirahavavy. Mena Mirahavavy. Teo amin'ny amboaratonkalo kosa loka voalohany dia Rahary Niaina Mamiarlanto Leoni avy amin'ny faritra Amoronmania. Lohateny dia Aditsika Iombonana. Ny tantara Anonjapeo kosa dia Randria Marsolo Marcelin Iris Idas avy amin'ny faritra Analamanga. Ny lohatenin'ilay tantara dia vokatra isan-taona. Zay ireo nahazo ny loka tamin'ny fifaninana pirenena ankasitrahana ny ministera. Ariana moa fa ny loka fahatelo azon'ireto mpandresitsika ireto dia mari-pakasitrahana sy boky ary lela vola 5 alina sy 2 hetsy ariary. Ireo nahazo ny loka faharoa kosa moa dia omena mari-pakasitrahana sy boky ihany koa ary lela vola 2 hetsy ariary. Zay zany ny loka ao anatin'ireny hitatsika atolotra ankehitriny ireny. Ya, efa eo ihany moa ianao Andriamato Ajaina, ministry ny serasera sy kolotsaina, dia iangaviana ianao ho eo ihany ifanotrona amin'Andriamato mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny repoblika ny jeneraly Zafitasondry Manatenasoa Marcelin, izay asaitsika ampanajana anolotra ny loka voalohany eo amin'ny sokajy tantara foronina ny amboaratonkalo
ary ny tantara anonjam-peo. Ny ao anatin'ny loka voalohany a izay atolotra ankehitriny moa dia famitana ny boky a miisa 500 ho an'ny tantara foronina sy ny amboara tononkalo. Ho an'ny tantara fiaino anonjam-peo kosa dia lela vola iray tapitrisa ariary. Hity afatsika ireo mpandresy nahazo loka tompo kilasy tompoky vavy. Ho antsika izay manaraka ao anatin'ny fahitalavim-pirenena na ny page Facebook dia ao anatin'ny fizarana ny loka ho an'ireo izay mendrika atao anatin'ny fifaninanana momba ny literatiora izay tapany faharoa satria ny volana jona dia volan'ny teny malagasy. Izay zany no atrehantsika izao. Ampifaliana ihany koa ny soranareo mpampianatra eny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny mpanoratra, ny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny anjerimanontolo izay niaran'ny salata ao anatin'izao fitsarana ny fifaninanana momba ny literatiora izao mankasitraka ampitiavana tompoko. Ankehitriny dia miroso mifakana sary iraisana miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana zany reto mendrika ireto dia mirarisoa anareo ihany koa izay nandray anjara atao anatin'ny fitsarana mankasitraka ampitiavana tompoko. Tompo lasy sy tompo vavy, rehefa avy eo isika dia amarina izao lalonana na izao amin'ny mahalalonana raha miaramila azy. Kanefa ampatsiahivina isika mianakavy fa amin'ny 4 ora hariva dia miverina eto indray isika miaraka amin'ny seho ara-javakanto maro miaraka amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Eo ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany. Ny fahazarantsika moa dia ny teniny hoe podium fa tena hoe seho ara-javakanto no hitondrantsika azy. Manentana antsika vahoaka malagasy iray manontolo, manentana antsika rehetra izay tonga eto iverina eto indray manomboka ny 4 ora hariva ka hatramin'ny 7 ora hariva sasany zany ny lanonana ara-kolotsaina any ahoantsika ny kolotsaintsika malagasy eto amin'ity tanàna n'Antananarivo ity. Ka dia zay ary ny afatra tompo lasy tompo vavy mangasikaka atsika naharitra ny eno izao lanonana izao na tamin'ny ainy vakijery zany na teny anivon'ny tambajotra serasera na mivantana teto Analakely. Fa dia izay ny lava izay ny fohy ianareo rehetra izay nahazo ny loka miangavy atsika ampitiavana hiazo ny toerana tompoko fa amarana ny lanonana ara-miaramiaramila isika rehefa avy eo. Manao azafady ray aman-dreny tandrifo sy tompony teny nareo zoko sy andray mahavilanitra taniketsany ty firenena sitraka ento matory telona ento mifo ny fitiavana setrinareo aminay loloavina tapony lo taona maromaro izao no iverenany fahafana mila vonona mitsangana asandrato ny faneva fanavao zanna firaisakina sy araka izany tompoko lasy tompo vavy dia mifarana sy lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao ity fankalazana ny 4 jona izao. Ankasitrahana isika rehetra nanome voninahitra ny ity lanonana ity. Hiala eto amin'ity toerana ity ireo manam-pahefana dia sainam-panajana isika rehetra mba hijano eo amin'ny toerana alohan'ny andehanana ny zareo. Rehefa lasa kosa izy ireo izay isika vao afaka miala teo amin'ny toerana. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Anjakao mizavaboary tomboko amiko ny fiovane olombaovao sy vitako samirery fa vitako sosianao menompisaorana nareo zahay ankehitriny namela hay ny teny ny vetsopo sy fanirina nareo zanozanaka sy lofo sy dimbony miala tsara tsodrano andimby sy anao sale andao itsangana andao iavana ifampitantana fasamitanana andao itsangana andao iavana ifampitantana
miala n'izao toerana nanantanterahana ny lanonana izao Andriamatoa isan'ny mpanolotra avy ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Ankasitrahana isika rehetra tonga namaly ny antso. Efa afaka misitaka moramora n'izao toerana izao isika tsirairay avy. Ary azadino ihany koa ny fotoanantsika raha hariva amin'ny 4 ora. Misaotra tompoko. L'actu du jour.